mainty sy ny misteriny dia ampeniny toko izay rararabe manatsoa na etokena ireo mpilalao Naomi, Daniela, Zoma Miriny, Gaston, Faly Pandray feo Lovatolotra Andriamanana Panatotosa Alain Rabe Manatsoa raha fetrangano za misika overana eo zany aleo hidina dia vaina inkana ny vavady ka izy izany ndra mihitsy raha fetra marina se zao manao ona tsara fa misaotra risia tsara zany mandroso aloha ty amin'ny lalinalina risia ie androso tokoa moa zaniko mahazo ary toerany ino seza dia mipetrapetra misaotra risia ary ohatry ny mangingina be ny ato aminareo zany za rery natoka ay dada sy moama lasa mivoaka kely miaraka amin'izy menadany zany ve lesy tsy nanimba amin'ny programa ny laly efa fotoana ny fanomezana ny antsika sy andro any ariva dia zay ngeny tsy nandehandehanako moa mbola misy zavatra kely vitako ihany koa ato fa inona marina aloha vaovao any am'sy ay nandritra n'izay fotoana elaela tsy mifakahitantsika izay iny efa nolazaiko n'izay iny namonjy n'izay raharaha mipavina mipetraka any ambala voatany zay zanaky dadato moa zany ny tena mariny dia izay ny antony tsy nafako namonjy ny tontolo haliny fa anafilalitra ny tanina dia hoe fitotsotsotra azaka tsara kosa zany ko raha ny tokony izy tokoa aloha tsy afaka mamonjy lasy mihitsy tsy nanatrika ny tontolo alina iny sady sy raha teo londoha tsokajonsokajitsika fa ny anse moa iny antony tsy avy ny alalako marina aloha zany so ihany ko fa efa nilazaiko melora sefiko dia aiza tokoa moa zany sika no ilasa nyty fialan-tsasatra ty ny anton'izay manko ny tena votoantony resakitsika sy sezaoko toy hoe any am'izany toerana antsoina hoe ambotrolona zany kilometatra miaronaro miala eto fianaratso zany hoe mena varatra mihitsy manaraka ny lalana makamy manakary ay mbola atiala matevina be hoy ny anyko zany dia mandeha inao zany sika mioka mandeha fiaraka tena lavitra mantsy le toerana ka tsy ho vita ditongotra taony mahazatra eny fa misy ditongotra kely any nefa rehefa mialan'ny arabe io za raha sifo dia tongotra kilondra sivy zandro ilesy tsy hoe kilometatra firy dia firy andro sy firy alina tokoa moa zany no any amin'ny mahalasy lehibe azy zany aloha dia hoe aritraritra herinandro sy 10 alina oniko kay tonga dia kotrana be zany no hitsenan'ireo zandrikely ireo indrindra fa ireo voanakarina hotily maitso ireo izy aloha dia zay entina ny manana ny lasi-paritany ohatrehantsika ny 3 volana ihany koa mantsy izy io dia efa voalazalaza tao daholo zany ny zavatra rehetra tokony entina sy ny tokony atao amin'izany mazava ho azy zany risia efa voatapaka sy voalaza tao daholo ny sarandasy sy ny sisa raha ny amin'ny sokaditsika manokana indray dia efa voatendry avokoa ny olona tokony hitondra ny tantilay sy ny vilany mitady anaovana koja sy ny pitsopitso manontolo natramin'ny fatrany kapoakambary ary nge ay kosa efa milamina zaniko ino koa za fa raha nanatrika ny tontolo alina iny kosy mety tsy nanaiky ny fatrany kapoakambary na tapahany sokaditsika ombela toko fa dia tendakanina be ohatrany ahoana koa za ty am'sy fa somana aloha dia nataony lisan'ny kely fatrakely zay ary rariny se raha ho aventy be oatra aniko fa mialo ampitomboko foana ny kapoakambary ho etiko amin'izay afaka manao radobo tsara amin'ny andro farany amin'ny lasy lehibe raha mbola raha fetra foana fa zao fa le boaty farmasia any am'se no tena zadonona tsy adininy ka ilaina be manko iny ny rarina aloha dia hoe tsisy arary na aratra ny sokaditsika any an-dasy kanefa mila mailo foana aza manahy lafa sady vo mifenoko sy dadana mihitsy anie zay tsy ambo taony ay tsara kosa zany fa zao se ho araha fetra tokony miezaka hiala amin'ny fahazarana manao elaela io sazy foana ngeny ny andro ensi indrindra rehefa hoe any an-dalantsika rendra sy hoe mifanao ela zany se raha teo moa solondoha tsokazy tokony ho filamatra tsara ho an'ny sokajy
manamansesy amin'ny malohatsokaditsika an'se no ilazako an'izany amin'se. Sy azafady letsy ohatra rse mantsy za koa nge ka zatra miresaka amin'ndralao an-tananao de lasa raikitra manao ela foana lazaindry le rono fa reny olona modina be tsy miteny reny no fa enondry zala rehefa manao an'izany sese izanyko. Fandray zanyky eny etseko hoe mariky ny fankazoana po amin'ny mahampinamana ny fampiatsoana amin'ny hoe elana indry fa ny hoe se kosa mba miajaja kokoa na olon-dehibe na ankizy no iantefany de mety foana sanatry kosa ve raha tony tratraky ny tonefazokony be iny le ho ataon'se hoe ela hafahafa ihany ka eny manina aloha ny ense sary to misy masodiditra mitonaiza to mitsika ry zala reo ka hitandry zala raha izany ko eny zay eo fa aiza malina moa ny fotoana de roviana zany miaingy any am-piangonana ihany ka amin'ny sabotsy amin'ny elinora maraindry izy fiara manokana iandratsika hoy aho ay zarany mety hoe andala to mise de aveo miaraka makasika tandremy fotsiny arasao disy fatra ny varika tso zaka ny sakosy aiza kosa arzia aleo angamba losy andeha am'izay fa misorabetsaka hoay marina le sarandasy saika diniko ohatrina tokoa moa zany de any amin'izany aloha voly avotolavitra tokoa izy zany ndremika tena rafi zay no mandehanana kanefa mbola tsy tonga ihany mikakanaty vaeko greve mihitsy te mba mora amin'ny greve koa izany kakany rafetry zany amona arzia izy fotoana elaela lany tamin'ny fanamboarana fiara kosa ngety io rariny raha ho arakiray kelitsika ry zalako hoe tsy mahafitra fomba fiasa mihitsy ny tena marina ty fiara ty zao raha tokony izy alohan'ny indrindra tokony tseritsiry dao zay tena madinidinika rehetra any elana mitoy reny ahoana moa zany raha toka hoe piège sarotra entana ny zavatra salana zany no mitrangatra sy tonga de teo sika ny lasina ny lasy matsy raha majerena takin'ina azy aloha se tampoka tsy mahaly alany fitenenana rehefa tonga raha olana de tonga fa tsy hoe manome rariny andry zalahy akory raha miteny an'izany fa naise koa zay mba mety efa tratry ny tsy napozy loatra zany raha metenymisy indray tonga de teotsika ny lasy sazoaloka ihany toerana lasiny reny efa nanaovana fitsiriana ny vola aloha zay vo hoe azo lasina fa tsy hoe azo lasiny vola endrehitriny hoe anaovana taratasy mihitsy azy andreny zay eny efa fantatra ihany zany la izany ka fa raha tratrany tsy napozy misalany olona zay nisety eo ary de ahoana ka mety taritalana andrina nefa mandray fahitana fahaolana na tsika aiza ho aiza amity ary misitrika be ty zany no misy tanàny any amin'ny lasitsika ry sia ve vo isy sady ahoana no ilazany se fa misy tanàna ny am'le toerana ilasitsika ka hatramin'izay kosa nge misy tanàna foana na nididina ny tobony lasitsika na mitondray mitorako telo iny tsy haiko mety misy tonga zao any anaty alaky fa tsy tazatsika fotsiny fa la izany na tsy zany mahafinaritra ihany tena tifotitika fambanakareo mitazana na manompo maso miakabisy na manompo miakavana tendro ohatra amin'ny tomandavana voarakotra mampalana tasety tsy mba ny olona sasana amin'ny fanaovana taviny any ka mena ny fendromana eo koa fanaovana travo zay manitra ny alatsika kely ampiasaina ankanaorony gasa mba ho sapaka afaka anao iny tena mampalahelo kosa angery se ay izay kosa fa nijanona fiaraka mety eto angamitsika zany no manohy atongotrako mety izay mihitsy ngambaka tandrem tilatany an-trano miarabantsika tanaiza rehetra tonga somatsara te ambotr'olona vita iny mifanokafana ny lasy tamin'ny alalan'ny fananganantsainy sy hira faneva anaovana saporitra akoatra ny adalàna nataonareo teo zay entina nampiangona ny fanokafana araka nefa fantatrareo taminareo tany am-piandoana moa kanefa veriko ety any
dia za no filoha jamoka mikolo za sefo jamoka mikolo no filohan'ny lasy ato amin'ny akavanako ato a efa tsisy vahiny amintsika ntsony tonian'ny fivondronana tratraky mitony ato amin'ny akavia kosa sefo-bandro marisika babilalao nampitondraina ny anarana hoe lasy fanefena moa ty lasy lehibe tanterahantsika mandritra ny 9 tembotr'olona ity ny fitaizana azy koa dia miompanantrany amin'ny fitaizana kalamanjana zany hoe aty anatin'ny zavaboary na ny natiora tontolo tsy voadidin'ny rindrina efatra no ampianarana nareo ny teknika izay nianaranareo sy mbola andraisanareo ihany koa ny fanabeazana sy ny fahalalana samihafa aty ny tarafana ny hakinganareo fakingana amin'ny tsara nefa fa tsy amin'ny ratsy akory a sanatria hoe anapirofa mpandripaka akohon'olona ny tily sanatria zany tsy zany no alehanareo aty mino izay zoky reto fa ho voatefy tokoa ny saina ny vatana ary indrindra ny fanansehisany rehefa vita ty lasy ty tefena ao mantatsaka kokoa amin'ny sehitra rehetra ny tikamba reto a tefena hiala mitahotra tefena ay zara sy iome ifandray amin'ny hafa tefena hiala amin'ny fahazaran-dratsy tefena aleo tena tsy zoviana amintsika ntsony koa ngamba le tenin'ny biby mpanorona azy kotisy meratanina na hoe ny fahazaran-dratsy ny fisimba ka alao mazava amintsika ngamba izay voalaza rehetra zay a efa tonga eo amin'ny toerana natetarahana ny lasy lehibe tsika izao ka tonga dia ataovy izay fandaminana tokony atao rehetra misafidianana izay faritra hitanareo fa mety tsara naovana ny valatsokajiny avy ny tsiratsokady tsirairay avy tonga tsy fanakaiky be fotsiny a vonoina tsara foana fa na dia rehefa avy eo ihany aza dia mety hanompoka sady ny lalao voaray mety kosa ngamba raha etsika manangana amin'ny vala raha mihitsy a mba madiodio no sady vita zava-maniry eto koa mba marimariny mety mihitsy eto ka sady ny sokady sy voromahery efa retsy ny sitaka lavidavitra retsika ka zoara ry zalahy tonga dia tsy njaraina ny asa avoay daholo aloha ny tady mazaka rehetra ka ny rola manadio sy mamaritra ny valatsokady ny rola ambiny manango nakitay avy eo tonga dia mandro sakafo ariva zasy fetra kosa anangana ny tatalay avy eo tsika amin'ny farimbona manamboatra koja mba enjana akory sa iny nazotsika teo iny ka vo tonga taty andasy vera ngady popo no mitsenako amin'izay endra sefo iny no tambesatra be eo amboniny lamosiny seo ny tena amin'izany voavy reraky ny ditongotra tena se kosa ngefa nylazaiky foana tsy ome o pirany era saporty ka nefa tsy nahatana moa dia tafa ome foanako amin'izay vo omeny ndray dia tafa ome dolo ny sokajy rehetra any ka reny ny vokaniko vo nisokatra ny lasy dia sazy nanenganan'ny fanokafana ozy raha sefo zay ka tsy haiko mihitsy ngireo maninona fa mitady omezany foana raha vao mandeha iny ira saporty iny mo nangididy be koa ny ny tongotra kanefa tsy mahazo miondrika miokotra akory fa tsy maintsy manao jeriatrika foana ataovy anatra ny sisy rendry sia mila tenenina mafy mihitsy koa ny efatra amin'ny rahalahy rehefa avy eo fa isorohana ny fiverenan'ny ohatrany rendry somary enjany kely iny zorony avy any amin'ny seora fetra raha tsy zany mantsy dia lasa migorerarery ty tanty tiako ary zay ka zay eo any fa mba lavitra koa ty toby lasitsikitiaka tsy efa ty tongotra mandritry ny adiny telo teo iny nataontsika hatrany amin'ny arabe vao tonga taty io efa nilana ihany ny masoandro vao tokona taty andasitsika tena valaka mihitsiko nisy nohanina ihany ny lalana iny na tsy dia hoe tsy dia lavitra aza ka le somary niakatra koa ny tena nahavoa azo tioko sady manivatsiva anaty zava-maniry be moa le lala masaka koa nefa ho faty mety vitsy mpandeha ngambaniko
hitako valabalaka dolo mihitsy ry zalako. Reo entan'ireo koa aloha tena navesatra soa eny aza fa mba maromarina ty amin'ity faritra lasitsika ity fa tsy mitovy amin'ny teny an-dalana tamin'ny mbola tao anaty fiara. Tendrombohitra rakotrala mitombo andavana be. Ny aty koa toa efa mba manomboka manifinify ny ala ka tsy dia matevina be intsony. Fa mahagaga kely aho voninkazo teo sika dia hoe ahoana si? ohatra misy zavatra hafahafa tsy mahatokoloha izany amin'ity toeran'ity a. Inona indray si a? Ohatra mangingina maromaro kafahafa izany. Hatramin'izay nolasiako nefa tsy mbola mpanao an'izany mihitsy. Sa ve se tsy mahatsapa an'izany? Maty antoko izany siko. Fa Zany nefa zao mahazo aina be zany. Toy ny hoe ohatrany tsy voavoaniko le toerana nefa sambo antsika vao lasitra ty amin'ity toerana ity. tena samy hafa mihitsy ny izany fomba fijeritsika izany. Za zary se teo miteny anakapo hoe tsara safidy mihitsy ty rasefy ty nahita n'ity toerany tiako. Ny hoe maizimaizina indray ny masoandro mibalika ihany nge, fa mety hoe malomaloka tsy tratra amin'ny masoandro ny aty ambany noho ny ahavony azo dia zay ngamba mampiteny an'sehan' izany. Dia tsy haiko malina raha mihitsy fa na izany na tsy izany aloha tena miavaka ty toerantika. Feno ravinala sy apaly be maniry ary mety misy ledsy koa aza ny ambadika any rehefa te hinana dia mitango fotsiny. Aza manao an'izany sy mety misy tompony foana koa ngerenina dia hoe aty anaty alabe aty azy tratra ny tompony amin'ny tsy mahalala mody eo sy vao fahioko. Mba hoana kory se ty hoe tratra ny tsy mahalala mody ty? Fa sy ve mbola tsy maheno an'izany ka zao ary nisy fotoana niaraka tamin'ny dadanay ny voyage tany Tomasina tany feno apaly be naniry isaky ny sisin-dalana zay lalovanay fa tsy nety mihitsy dada hoe ioty amin'ireny na dia hoe ny teny mbetsaka azy satria misy tompony ony. Zavatra roa mety hitranga na se von'ny fanangalavitra dia mandeha tongotra mamerina ny tany amin'ny toerana nangalany sy azy na dia fa lasany amin'ny 100 kilometatra aza. Aiza koa nisy zany na voan'ny tsy mahalala mody dia asain'ny tompony manadio ny tokontaniny eo na ny faritra manodidina n'ilay voankazo ary tsy tonga asaina mihitsy. Rehefa miteny izy hoe aoka zay se vao afaka eo sady zay vao miverina ny sainy sy za mivery se tohatra mampitahoatra indray izy zany. Tsy ampitahoatra ny se mihitsy akory ny tanjoko fa aleo ihany tsy tangotango fahatany sady aty amin'ny faritra anaty alabe toytony nge malaza be karazana fombafomba fafy sady mbola mitana tsara n'ireny fombafomba reny koa ry zareo. Sady misy koa zany io ny toerana tsy azo anaovana maloto mihitsy fa tsy tohatra ny tsy atahorana raha araka ilay teny rasevy teo ka aza mitangotango fahatamo am'se zay fotsiny any tsy mbola fotoana ny ledisira teo koa moa zao ka so arary eoko. Soa ihany tokoa aloha fa tsy mbola fotoana ny orana zao anisan'ny zavatra hitena tiako mantsy ilaina ny orana io rehefa ty andasy indrindra fa le hoe lena mitsanga fa aleo angamba sina lavaka ihany manodidina n'ity tatalay ity amin'izay misy mba hiandrona ny ranonantoka. Ity tatalay ity kotsina to tafiditra ny rano ihany rehefa be loatra ny ranonorana mirotsaka. Vita angambo ty aleo mboarina amin'izay ny fatana ataontsika fetata mibika tsara mihitsy. Ataontsika midanaka mihitsy raha sefo rehefa manao inspection eo raha marainy. Soa ihany koa se aloha fa mba akaiky ny rano le rano korina dingantsika tamin'ankaty teo sady azo trorona tsara ozy izy raha sefo tena mahadio mihitsy raha ny fahitako azy teo. Voatsanga antika andao namboatra fatana sy mikoja amin'izay ny valatsokajoko moa efa voasotrotra raha teo zalahy nitadika taiko io efa nangona misimisy ndao ary. maizina sady ty ny andro sorofa efa vitavita daholo ny koja rehetra efa mahay tsara kosa aloha reto zandro kely tsika reto mibika tsara mihitsy ny latabatra sy ny seza ny fatana eo amin'ny lakozy vita feta tany avy toerana sady misy tafony misy fasenaka tay koa eo anelanelany toy izany koa ny fiangonana mino fa tsy ahita-kianina amin'ireo raha sefo raha maraina ka enganesea efa tsara ho fanataty amiko nge reo zandro kely reo
sahoana hose am'izany ka tsara ho fanataty amintsika hoe eo kosa de midoka tena rereo everiny se moa fa tsy manao raha mihitsy za lohatsokajy fa ise solondohatsokajy rery any manina ny seka aty koa nge sehatra ampiarana nyreny fona sy teknika marobe narantany ampiviriny reny jereo zao ty misy teknika ray vaovao ampianary conseil zany jereo tsara alefaso tokoa hoe jerena ilo zany se be fihetsiketsehany eo fotsiny ka sao mantsy mbola tsy haiko kory lizy ka mbola mitady n'le afikasika anandretantsika avy teo fa aza maiky sy tsika jereo tsara arehatra ty afikasika ty ka alatsako eto amin'ny faritra somary misy bozaketo raha elaely ty afikasika ty vo maty de midika zany fa tsy misy fanaratsy eto amin'ty toerany ity fa raha tonga de maty kosa de mifanoatra am'izany misy zany midikany fa naratsy tsony hoe matotoana ankatra le resaro koa ao azy ao alatsaka am'izay se ty tena tsy mangina aloha se jereo fotsiny ahoana hitanareo tsara izy io tonga de maty le afikasika noho izany misy fanaratsy zany eto amin'ty toeran'ny lasitsika ity ajanony am'izay mivazovazany se jereo nge miforotra dolo ry zandry kely anaovany se azy milamisy se isa fa zavatra vo miforoporoiny teo ampipetrahana teo zany andao atao am'izay mivavaka de atoritsika tsika raha teo efa avy nisakafo ariva samy menoeny any nefa sao misy kiroka manemy tampoka iza mitsika moa zany ry se no amona androany alina aleo ary za de mba sindray raha pitsy ena re alefa sao bizay ni re indro fariva ny masoandro monitsao alina mangina moniny eto andasina rakotra zavona ny aty ala tamin'ny maraimbe nanaovana ala vokona teo ka fa tena mahafinaritra kosa aloha ty tsy azoko loatra ny antony lazany rafetra hoe hafahafa ny ity eny samy manana ny fomba fijeriny kosa angambany sa mba mivazovazo toy ny fanono fotsiny izy na izany feom-borokely manahitaitra sofina vao mivoy izany fotsiny aza kanto tena kanto ny rivotra madio azo irina rehefa avy nanao ala vokona lasa sainy rengy raha miky zany eto ampandonena an'ity ala fonenany razambe n'ity zany iseko de mba lalina razambe anay aona koa moa mba lasa fotsiny saiky mandinika ny akanton'ity zavaboary ny fironony mpahary ty ka razambe anseny rendrakidro reny fa inona ndray ty tena mahita sy ampomezana foana mariny zaniko fonenana varika maro ange oniny aty amin'ity faritra ity fa any amin'ny ala mikidro kany angamba aty efa azo atao hoe manifinify raha tsy zay mba haneona taty ihany sesy ny fianakaviany se te raikitra ny fivorim-pianakaviana miaraka amin'ndrasefo raha sefo iza ndray zany laza isy efa manana fianakaviana varika zany fa tsy azoko isefo bandro marisika zany bandro zany koa ange karazana varika tena miaiky ny sity mihitsy marina ka aza atao reny fotsiny zany raha tsy zay de ahita raharasy asay manoro lady am'ireo kirihatra fenony ranorano be reo sy am'ty maraina be tiako fa zao ahe za angamba ty no akavadika tena ty mihitsy moa zany fa tsy hoe angamby fa iza no alay sy vady aty sa nampisan'ny varika ty koa se io tsy hitany se ve reto azo manja be de be atao anaty aly reto sady tonga de amin'ilay mijajika tsara daholy ay ve tiana ny tia sy ho ambary tia tsokajy hitako vady nge ny fiantsony tony tia tsokajy tony zao angasy vao narean'izany ka vady io satria tsy misaraka amintsika na izana izy misy anderana raha mitady hoso lafaky ka ty vadiny se taloka ho arina izy sy isy aleo soloana am'izay fa efa elana isany efa trotraka sady marotsaka kely tsy mahazakolona kory
mora findrafindra toy miketsa tokoa ny fitiavana ka rehefa leo an'le teo ampelantanana de mitady hafandray. Misy kosa very seny tsaratsara masolo azy sady atsembadia kely atsy misy goavy sinoa marobe maniry a mahitsy daholo ny taony. Fa hony tokoa raha mihitsy ahoana raha fetra fa tia manodidina ty ve zany de tena tsisy tanàna mihitsy to tsy mba misy olona miengelina mihitsy na koa mba hoe omby mifatotra akory aza ny tanimboly koa to tsy mba nahita tamin'ny tady azo nanamboarana koja teo na de iray aza. Misy ka raha ny filazandraha sefy tany an-dalana aza de hoe misy tanàna ary io tanàna io tena antsoina hoe Ambotrolo le any andrefandrefana any le tanàna mety mbola lavitravitra teto angamba matoa izy tsy tazanako raha ny tambolo indray atao ninona tia lavitra ny tanàna be aty moa sa tambolo mangazo ny tadiaviny se ny tily mantsy malaza mpisikotra mangazon'olona koa. Fa tsy isika izao kosa aloha ny isikotra mangazo zany ny tsika vomanga ihany. De miaika fa mahita tenenina mihitsy se tika sika tokoa aloha taloha hatramin'izay lasiny zay manakaiky tanàna foana zany hoe tany tindray nitoraka ty fotsiny ny sampana maintso ihany no naka ty fa tsy niaraka tamin'ny mavo sy ny mena. Raha taty koa mantsy ny lovo tao de mety nialina indray raha fetra. Ahoana ka ny lovo tao mantsy mipetraka anaty trano misy salon sy tele matetika sady tsy lavitra atsika ihany koa siza akory se nialina zany za raha zao tafala ataoko misy an'izany hoe ary ny cheftaine peo zany ve tsy natoto foana ngery sy le sareba misy hoe tam'izay mbola lovo tao de nangery tampo rehefa tonga ny amin'ny enina de ary ny cheftaine. Way tena varindresaka teto mariny isika inspection zalaza mengy zany efa reny tazako manangasanga manao azakazaka madinika reny raha se fa tonga de maka toerana tsara daholo mifampijerijery tsara amboary ny toenisy tsy mitsisika tsara ohatra. Asa diny ny tehatsokajy vadin'izany zao itsy mifandrehana itsy ambony azo itsy ka. Tena mba hatoro kosa sira ny natondra sefy tamin'ny inspection teo reny ka aiza ve ka nidagadaka an'le rony tsy nanany andra le lakozia so ihany aloha fa mahavy tsara ny fotony ireko tay mba natao teo amboniny ihany mba nisy ny anjera. Le tripena to fanatonana akanjo koa zako ny tambesarany sady ny sotosotony mihitsy le rony teo amboniny mba hitsapany hoe mahavy tsara velizy satria tena efa reko mipoka kely mihitsy aza le azoko so ihany fa tsy tapaka le fiangonana ray lo tsy de nisy tiana raha tsy hoe lezina sika aro fanina ka lasa teritery any anga zay fotsiny fa le fanazan-damba nataon'ny iny ny tena natratra antsika teoko zase koa moa samy tsy nisy nahatsiaritra hoe nisy nanamboatra fanazan-damba teo amin'izay malozo kely ny azo nataon'ny zalahy tokony. Vao nahitan'iny ratony tonga de nome sady ny tafateny hoe inona mba ho zakany nasain'ny sorona dolo mihitsy ny akanjo le tiakoditsika rehetra de inona saina antona teo inona tokoa fa nilezoka nitehaka tamin'ny tany le izy fa lerira sifo amin'izay nakasary niaraka tamintsika tsy nitafy afa-tsy ny soson'akanjo fotsiny fa hony tokoa ary sia le fakatsary ny seny tokoa ve lo nety ny siany ao ihany fa ambany de ambany nitanjaky ny vato aratra nampiasainy zandrinay mantsy izy iny de adiny nameno azoko mety hoe piana fotsiny angamba ny sary de rehefa any fianara zay vao mijery sy hoe mifantany hoe iza no sasana zany fa saika angalany sy sary atsika rehefa voasasala am'izay onga lizy sa aiza kosa mba misy atao fahatsirovana koka fa nazo amin'ny zalazo-kajo voromahery teo kory seny tena nahampimesy nahampalahelo ka atsika moa le nisavainy iny ny tanana sinoa mba tsy nahitany loto fa ny zalahy tao ony na loto ny akamarony tonga de nasaindratonina nalakanjo sy niosopotaka avy eo nikobanina tetsy amin'le rano mandeha tetsy ihany nefa andro vao maraimbe mamiry firy iny reo zandrikely eo amin'ny sokajy ny mampalahelo ary se fa rary zalahy lohatsokajy sy ny solondohatsokajy ihany ve moa ny voasazy aninonako
manaotra koa ve sery ny zazakely reny mbola savana ho ihaniko zay tokoa ngaly hoe amerydimao fa mba vitany zalahy voromahery tsara kosa ny kojany eo nandalo teny amantsy tamin'ny maraina teo hitako mihitsy ireo ka mody nampiresaka andraloha tsokajy voromahery teo ihany koa amantsiko de hitanse zany le tranon'olona vitsivitsy namboarina eny ambonin'ny hazo reny ie zezita mihitsy aza ry zalahy nampiseho aniniko vitany rony tsara kosa aloha izy fa mety nandaniny tady be zao no nanao anio tsy vitan'izay tady fa nandany fotoana ihany koa ka tsy karitro mihitsy fa vitsy ny andra lany koja vita satria lany tamin'io ny akamaroan'ny tady misy fetsona rassemblement zany ry zalahy malakilaky zalahy ohatran'ny ariatsy nanana reny fa inoka azy zany ahoana tokoa ary le resaky le olona teto tanànany naraina teo iny misy milaza mantsy fa toa hoe nareo feo hafahafa sy jiro mazavazava ao analamainty ao ny atao tanànako mo tsy misy sameliny entsony ka tsy ahitana izay tena marina ko kanefa mety hoe misy fandraisany amin'ireny zavatra fafapitranga teto hatramin'izay reny ihany ve mbola tsy lefitsy inona ny herin'ny maizina managejanyity tanàny ity izay tsy natambaolana hatramin'izao satria fa misy modimandry indray zao teto tanànako dia ny zavanitranga hatramin'ny taona lasa ihany zany tranga hatramin'izao satria miarina avy hatrany dia avy eo dia mandehandeha any analany le razana manary tena any ny olona sasany indray dia tsy rototra ntsony satria efa lasa andavanandrom-piainana le iziko fa ny tompo manjo aloha no tena mampahoneny namany hoe very faty ihany mantsy ireo avany mahamaza motiana ndraiky narary mihitsiko mbola tsy sitrana ihany hatramin'izao mampalahelo ahy izy tsy mahavita miteny tsy mahavita mihetsika fa dia eo mpandreny eo foana na misakafo aza mbola fahanana tena efa rotaona katroka miterinandro ty tokoa mantsy zay fa ty zoko tsy hita faty ny herin'ny devoly manjaka noho ny nataon'le rangabe iny lasa tanàna voahozona mbotr'olona sy anala mainty aiza reny mba hanafaka nyity tanàny ity sady efa voahozona toy izao mandrakizay aleo aloha jerena ihany le lokaty sao dia ritra ka lozako mandefa fisana eto ambaravarakely eto fotsiny sakafo misy ronondronony mantsy zao mba tsarotsaron'ny vavako eno tsara ry zalahy isakariva moa zany dia tsy maintsy ampidinina foana reo saindrao ka atsangana indray rehefa marainy ny andro efa lasa nandeha nampidina azy ihany ny ramikaka zao rehefa manao tandremo zany hoe morsa te intelo mifanisy amin'ny alalan'ny kiririko izy dia eo ampanodinana ny saina izy zay ka rehefa manao m farana izy zany hoe midika mody saina na koa hoe merci dia miara-mioraka daholo ny ray sokajy ao voapidina azy voafatotra iny ny saina aleo tsofina amin'izay ny kiorika efa manomboka maizina sady tia ny andro vetivety foana koa moa dia tonga tia ny arivako tsy maintsy ajo koa zao raha sify rehefa avy ampanao filan-kevitra ny atokony afk hitaterana ny vaovao rehetra mahafinaritra ery mijery ny faravody-lany tery andefa niry izany manompo volomosary mifangaro volomparasy raha vahan'ireo azo lehibe maromaro ary totra ny misy manaraka ange zany famindrako zany ao hoe anongilana tsofina tsara
tena misy olona mamindra mihitsy zany. Re tsara satria tsy maintsy mikazo asoko ireo zava-maniry rehefa vohitsaka. Mba iza azy zany? Sasalandray no manao sangaratsy amiko. Akaiky dia akaiky inge izy zany. Hoe todiana tampoka. Otre, ary to tsisy nizaniza akory. Nefa nge vitsy azo ny eto manodidina eto ka tokony ho tazana tsara ihany zay aorianao e. Aleo dia angana fotsiny fa nysaiko koa angamba nefa mandeha loatra. Hoay marina, To taitra be ianao. tena taitra marina. Ary avaizako ary nipoiran'ity tovavy ty vetivety teo. Mety izy zany le reko nanaraka ny famindrako teo iny. Ary maninona rery aty anaty ala amin'ity andro efa maizina. Variana be nge ianao zany mandinika e. Miala tsiny tokoa aloha raha nanaitra anao ahy e. Hitako tena mivaloarika mihitsy mantsy raha niendrikao. Valianta aloha no inarako e. Ay, miandray Mikael fa mika na raha mika ny fiantso ahy. Faly mahafantatra Mikael. De faly mahafantatra anao ihany koa. Eny e, raha ny tena marina aza dia fantatro ny anaranao. Le anaranao tena izy moa zany e. Ny anarako tena izy ahoana? De ozy zany ianao hoe tsy tena anarako le nilazaiko anao teo iny. Tsy hoe nandainga akory ianao ka mbola ho azonao eny ihany tiako ambara aoriana kely ao. Fa mbola tsy zao aloha Ye? Ho azoko eny ihany ny tiany ambara aoriana kely. To hafahafa koa ny fomba firesaka ty tovavy ty ka. Zay koa nge ny tena marina efa ela ny natazana anareo e. Tato anatin'ny ty ala tato ty hatramin'ny fotoana nahatongavanareo. Fa tsy tsikaritra fotsiny. Natazana anay? Ary nga maromaro nareo ny hoe za io zay no teo ka. Ye, maromaro ihany zahay no mpivezivezy ato. De maromaro koa zahay ndray trano. Aza manany efa ianao namany zahay fa tsy fahavalo akory. Zany e. Ary maninona rery aty anaty ala amin'ity andro efa maizina tokoa ty aloha Valianta e. Zay tokoa moa izy teo. Ye, Valianta. Ary anarana hafa kely Efa lazaiko nge ianao teo hoe maromaro zahay no mpivezivezy ato e. Sady zahay samyzay ihany ve moa no ato iza ny fampaninonao. Na de hoe amin'ny sasakalina aza mandendeha aty tsisy maninona izany mihitsy. Sasakalina hony. Inona koa no atao ty anaty ala ty rehefa misasakalina. To lasa saina be ianao zany. Vazivaziko re zany sao de raisinao matotra be eo mantsy. Tsy mpamosavy akory zahay ka hivoaka amin'ny sasakalina. Tsy karotro fotsiny hoe be zavatra atao sy feno be ny fandaharam-potoana anareo de zay ny antony tsy nanelingelenako anao raha tsy fotoana tahaka izao. Ay, ka inona roa zato maresaka e. Zao faly mitafa aminao zao e. Fa hono enao zany mipetraka ao ambotr'olona. Raha mba fantatrao mantsy fa efa ela ny nandrasanay anao raha misy anay indray tsy de tena hoe ao ambotr'olona fa mbola tia atsimo atsinanana keliny. Somary mitokan'izay le trano e. Tsy maintsy hoetiko any ianao fa mbola tsy zao aloha misy fotoana ny zavadrehetra. Manaraka indray toizana ny tafy e. Veloa mizara. Eny ary. Ohatra tsy niraisiny akory marina ny tanako fa tonga de lasa izy. Ary malako be nge izany famindrana izany. Zay za de tsy tazana tsony. Nately ny aizina. Variana ny resaka tamin'ny tovavy iny tokoa fa nibaky asady ny fotoana nefika. Valianta moa ty anarany teo. Tovavy avava. To mifono mistera zany. Sady izy le anarany etsony ateo. Zara sa izy teo. Aleo ndray aloha amonjy an'izany fiantsony zany fa tsy.
fa inona koa no nampilety ela be an'se tany to tsy miverina taty akory rehefa avy napiditsaina fa tany de tany za efa nanà mihitsy hoe nifanina tamin'ny babakotona na sy lifatry ny maloto ny varika maina tany se io babakota ahoana kory sy tsy zany fa za le avy napidina saina iny ka andalana odinakaty no nifanina tamina tovavy ray izay Valianta hono ny anarany. Valianta? Mba hafa kely koa lesy ny anaran'izany olona izany ka. Tsy ny anarany rery fa ny amin'ny manontolo mihitsy no hafa kely. Ny amin'ny ahoany? Na ny fomba firesany sy ny zavatra noteneniny aza mifono mistera amiko izany. Mitady hanonofo sady ny akamanko izany ka inona hono resaka ny fanaovan-dranika sy Valianta tany amin'izany maizimaizina tany izany ka. Sy etiko tsy arak'le eritreritry mihitsy fa naza koa mba nanontany tena hoe inona raha miantony ireny resany tamiko ireny sady efa andro maiziny ity mitsopotsopy aty anaty ala atyko laso nge tantarako am'si ay very sy so sanatry de mba mpamosavy tokoa ary zany olona izany milaza ho mahita an'izany zavatra rehetra nataontsika tato izany mankory zareoko de zany fa tsy haiko loatra za mivery sy tsy mampitahotra hitako moa mahatsapa to misy manara-maso afavy izany indraindraiko indrindra rehefa hoe ao amin'ny trano fisainana ve eo kosa de mahita lazainy eoko aza sina any any mora mika tena maty frange zany ka sy efatra no mandefa saina lavitra lotrako sady ry zareo ngeo ny namana fa tsy fahavalo sena tsony hoe zara koa no nagaga kely ako so de sanatry tovavy manana fahavoazana ara-tsaina koa ary zany fanena tamin'se zany de laha zao fa misy fahavoazana indray zanak'olona fa mba toy ny ahoana tokoa aloha fahitansy an'izany sipy zany mba manja ve sy tiako ny de mba lalinako aiza no hitako izay amanjany amin'ity andro efa maiziny fa nitazako fotsiny aloha de lava sady tsotra ny volony miala moramora teo amin'ny sorony rehefa atopatopany rivotra iny ny elany indray to tsy de tazako loatra tsara fa sahala malimaliko izany foana na somary atodika makany aminy aza ny jiro fanao am-posy raha fitafy indray aloha hita hoe tsotsotra ihany manao roby fotsy toiteny izay izy de tsy mikapa ihany koa raha tazako amin'ny andro mazava kosa mety tonga de fantatry raha izay tokoa nitateraka ry se inona moa zany fa tsy de fa raikitra ny seranareo seranay ahoana koa fa tsy azoko ka maninona tokoa moa ry se raha asaina mitsidika atsika eto izy rehefa mazava ny andro za ry se tsy mahita an'izay misy azy akory ka ahoana moa ny fomba ilazako azy an'izany ampiro anareo manaraky nareo moa ve tsy fanena ihany raha toka hoe tena mpivezivezy avy tokoa izy ka mbola tsy fantatra zany ry se fa efa kaly velo io ny tokony io tsy efa masaka tokoa verotra laty kalitsika ty ary samy mahakaly loviany de inana am'izay fa tena nona koa zany ny tena anay efa tena nona be tokoa ny fahitako an'izany kely ato zany ny andro ty mandroso alina ihany andraso tokoa io jereko le varomaina amin'ny ovy ato ao tokoa jerena gay ary zalahy reto tena tsy mahay mahandro kaly mihitsy aiza veriseka mantamoaka foana ny vary fangamo mbola tsy fantatry se fa ny fihinanana vary mantamoaka angeny tena mahalasy ny lasy tsy lasy ny lasy raha tsy efa mihinana vary mantamoaka iny koa ne matezakibo nendra sasany aza ny laoka ny ravo mangazo tsy totoina fa tetehina amin'ny antsy vary amin'ny tsaramaso na karoty ny lasy koa angery se fefiny za efa mena vazana indray ve no heveriny sy efa tsy efa naina tamin'izany ka misy ny tsy afaka azoroana fa tia kosa efa tsy laoniny ka ny fatana efa vitatsika mijadika tsara ny kitay efa natanika teo ambonin'ny fatana na de hoe tsy mando akory aza nefa jereo kaly andraony se isany tonga de loary zalahy fa lasa varina meno andramika menimeniny ety fotsiny kokambolany androany sy de koa raha fetra mampiady ny ray sokajy mihitsy ka ny lovia efa natao am'ireny jobo be reny ny sotrogasy be morony be mbola miady kokany any ary soky tokoa vao tonga sainy hoe ahoana ry se am'ty vary moaka lavy ty ka maninona ka
milo aho fa mety na ampitomboana ny kapoaka na pinsy ny fatrany vary rehefa izy mitanginy iny. Ny fatrany rano nefa kely fa tsy tapohany se de zay no mahatonga azy matamoa akoatran'io. Efa fantatro mihitsy efa fantatro nge ny angeza amin'ny vavoniny sy raha nisy kely de vavon'omby. Tsy tena aza mamelo mavo kosa raha mihitsy apatsivoko mise ihany nefa fa omby langy iny anarany sokajitsika ary izaho avo tena resy lahatra fa tsy natoto foana koa reo anarantsika aditsika io. Ka na hovaina vitsika aza nge ny anarany sokajitsika ny vavoniny se mety mijanona vavon'omby foana ko. Alefaso mivavaka ry zalahy. Amen. Mahasoa daholo ry zalahy. Mba alevokely ray mamalina hoe raha mihitsy ho fankatsariny se io de mba tsy firy eto am-pihinanana n'ity varomaina amin'ny ovy ity mety mazava tsara eto satria tarafiny ny hazavan'ny afindasy. Andasa raha raiky vetivety de velomika. Aingany si zay mitangorona tsara zalahy amorom-patana eo ao tsara. Tiandray raha fitra mba ampiondray aka. Ay zany de mba alay vao sio sariko mitokana eto amin'ny malaladalaka eto ao tsara ka. Ay na ambony tena koa zany seko eto ty hoe tsy le vao tsy mifaifana akory vera ngany anay ny lany tamin'le kaly de fa maneny sahady ny kiririokan-drasiofoko. Ki inona moa zany ka tsy ampirimy mare ambadika ary indray zany ty rehefa aveo iverenana. Aingany se zarany se raha fa sakafo de afaka ajanona fa tsy mitomba azo mise matetika ako. Mbola atao amin'ny trano fisainana ny antso tampoka raha sefo. De tokiriko manao SOS mifaneresako azy zany fa misy inona re. Raha sefo manao testa sifile kosa ngamy zandro se mbola toy an'le tamin'ny alina ihany zao nasorena ngara fetra vao maraina io karaha setsy ho tezitra amin'ireny kosa aza ve. Aizaka vao sopotra hatramin'ny fotoana tena hankafizan'ny tenanay indrindra ve rangako. So ihany fotsiny aloha fa tsy nangatsika le kaly. Tsy izany koa ary se fa nanonofy hafahafa zay ny za tamin'ny alina. Nanonofy hafahafa hoana fa tsy azoko. Eno se tsara nge. Nanonofy hoe nisy olona mijoro maromaro no nanodidina mivalantsika teto. Mijadijirika mandinika hafahafa zany. Rehefa niditra tao anaty trano raindray hono sika de iny izy mianangavina nalokaloka teo ivelany teo. Marina tsy lasa natahotra kely mihitsy toy ny hoe tena izy mihitsy mantsy le izy. Inona fa nahenao le nitantaraiko iny gamse de inona lainy seho mofy. Avy eo koa moa mbola miampy an'le antso vonjay SOS iny. Ka mandinika an'izany mahalasa saina eto io mba mahagaga tokoa aloha reny zavatra nataon'ny sokajy voromahery ny antsony SOS reny tsy mahagaga sy fa mahasositra. Taitra tampoka hono ry zalahy rehefa nahita zavatra netsika atao anaty tranolay. Kanefa ry zalahy enina miralina taty ivelany dolo de iny mitsoka SOS iny satria nihetsiketsika atao foana hono lizy. Rehefa nitsokolovina indray zany ny tao anaty tranolay de akolany hitany zalahy tao. Kanefa rehefa tonga teo sika niaraka tamin'ny rasefo tsy nahitana vonona koray aza ataoko. Raha sefa zany laza hoe matoroy amin'izay fa mety tsy ampy toromaso ny voromahery de lasa mamorona kola menako. Mety ela tsy ninana kokoa ngamba ry zalahko. Ry zalahy rehetra nefa nanizingizina fa nahita kola tao anaty tatalay tao. Ry zalahy reo koa nge andro efa mifirialaka nefa tsy reraka mihitsy manao sareby. Ry zalahy raha teo moa mitondra tamotamo-moko. Mety tsy akokoa zany mitazany tao fa mety hoe entany zalahy tao ihany nanakorotana ny lohany taoko. Ka lazay mifanetsiketsikako. De tsy haitsony raha fetra.
fa aleo ngamba ry zala alao fitompivavahany etsy amin'ny trano fiangonana amin'izay tsika vao manoala vokona sa ahoana anjaran'iza zao no mitarika io raha mampy fefavoniny aiza korsy de ho izy foana efa nitsinjaraina le fitariana fivavahana io fa tsy hoe olona ray foany ka izy ary efa vonina be ioko fa ngako moa tsy fantatry se fa miketrika taleta-pandalina sy roatra masina ngely kely io sa tsy zany raha mampy sy tany se fa manaiky izy ka tareo ary zany ny fotoana ho an'izay mazoto oy ary lasaiza le baiboly teo amin'ny latabatry ny fiangonana teo eny tokoa ohatray tsy izy vitsy ny latsaka ery ambany ery io sady efa ilivoaka ny valatsokaditsika mihitsy nge izy zany ahoana koa no nahatonga ny teo sady misokatra le izy fa mioaka amin'ny tany fotsiny ao aloha alaina de egnane mba tsy aloto ka tsika koa nge manao akinangy reny zao tokony tsy napetrapetra fotsiny ety fa ampidirina rehefa hariva ao jerena tsy de naninona ka so ihany aloha fa tsy voan'ny ranonandro mba kajikajy io ihany zala fa zavatra farak'izay masina amitsika nge ny baiboly mangala toerana amin'izay de aleo ihany ara-tariako azy atomboko tsika amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ny fotoana de avy eo ataotsika ny laharakira fa vity ny alavokona sy ny fotoam-pivavahana fa aleo aloha rangah isera kely amin'le rano mandeha tsy amin'izay mba misy azo ilomanosana azy ve any amin'ny faran'ity rano mandeha ty fa lery zao raha fetriny raha hoe misy tokoa any olona adala ny rano iny fa raha misy de tsy maintsy anontaninan-draha sy fa raha azo ilomanosana na tsy alolo esorina any ambonin'ity akanjo ty ary ny soko ve no mahare loatra sa misy olona mitsaitsaika any amin'ny lokan'izany toa tsisy olona manangasangakory sa tako nyreo korihatra reo ka zara hoay valy anta ay venao ka efa tao arinako tao efa elaela any teto ka fa ianao variana nijery any aloha any de tsy naharenina natonako akory sy manina ve nefa ianao atsoko hoe zary izay mba tsika etsonanao na de tsy zany aza ny anarana afantaran'ny olona anao fa le antony etsona eo amin'izany anarana izany angeny tsy azoko eny tsy maninona raha hoe zay no mahafinaritra ny valy anta fa tsy mampaninona anao ve nefa za hoe misaika mandro tapaka toy izao kanefa ianao miresaka amiko tsy maninona ka hoay tsara kosa le vakana iambozonanao ty ve ie vakana mirakitra ny tsy ambaratelon'ny fiaviko ty ry valy anta fiaviko zay tsy fantatra hoe aiza marina mba mahalinanao ve nefa ny afantatra an'izany tsy ambaratelo zany tsy de haiko loatra tsy fantatro mantsy raha mpivazava raha na tsy ny fiainako ny fahafantarako an'izany ary raha lazaiko ianao hoe fantatro le tsy ambaratelo de ahoana tsy azoko za koa nge manana vakana mitovy amin'iny ambosonanao iny jerenao nge ao tokoa io ny anao koa kay misy soratra ie to litera Z ny teo amin'ity vakana lehibe tao voany ity zay zay vao tena nahita akaiky ny endriky ty tovavy tika fa izy aloha tsy ratsy sa najabatra ozy ry zalahy zay ny anao koa zany iny misy soratra ve misy any ko tika litera ve fa ahoana no afantaranao an'izany de fa inona ho any tena marina momba anao ty inoko mantsy fa misy antony zao rehetra zao raha ny marina de zao ny tena antony nanatonako anao androany maraina ry zara hoe ahoana ry valy anta zao ary ka ino tsara mety isy olona elingelina ao amin'ny valanareo androany na koa mety rapitso olona izy zany ry valy anta aza mbola tapahanao aloha ny teniko azafady ary toy izao raha ny teninao
mety isy ola elingelina ho ato aminao teo amin'ny faritra misy ilasianareo ao. Somary malotoloto toy ny olon-drehetra izy io a, ka rehefa tazanareo izy de fadio no mome azy na mandrora azy. Ary raha toa ka mangataka zavatra aminareo izy de mivoano io zava-maniry eo alohanareo io omena azy. Voan-javatra maramara toy ny amin'ity kanan'ity io ve? Ie, reo. Tadidinao tsara ve zay? Ndre ry valy anta. Ao fa rahako atsakany sy andava ny teninao na de manjavozavo amiko aza. Misaotra anao sahady. De ilazao ny namanao rehetra, na mpiandraikitra anareo koa aza, mba hitandrina ny leny lazaiko teo. Matoky anao azay a. Eno ary valy anta. Zay ry zara fa andeha aloha. Olona elingelina. Fa inona daholo ary ny dikana zany? Marina tsy mahafanina. Finona koa ny nahavariana elabe an'ny setany raha mihitsy a. Tandremo! Tilatrany hatrany! Vonony! Tafiditra ao anatin'ny fanefena trany a, ekena fa mety ho sarotra amin'ny sasany amintsika ny hiatrika ity sedry ity. Ho an'ny efa vita fanekena indray a, de grand jeu ny mety fandraisanareo azy. Tadidio ny tenin'ny biby manao hoe tsy zava-tsarotra intsony rehefa manomboka amintsika ianao rehefa miatrika azy. Ho fanampin'izay, lazao hoe ny lalana fahavalo amin'ny lalana ny tily. Mafimafy e! Tsitsy miera sarotra. Jereo daholo zalamy manodidina fa mety efa misy papy eto. Itsy amin'ny vatakazo izy tokoa ohatrany misy soratra. Andao hoe jerenaingana. Afatra miafa nyity sangy valopo kely misy filesy miakandrefana. Misy isa 20 ao anatiny. Zany hoe 20 dingana na 20 metatra miakandrefana zany misy afatra miafanako. Ao tonga de refesiko de aveo miara-mitady. Alefa sara. 20, 20, 20. Tokony hoetoeto zany le izy a. Miara-mikaroka daholo amin'izay ry zalahy de aveo miara-mikapoka. Tsy maintsy hoe afatra misy kody manko io, fa tsy tonga de hoe litera mazava be zany. Fa misy en'izany koa ve eto e. To efa nisavaiko teo amin'ny mibozabozaka sy zava-maniry nefa to tsisy nidiny. Io amin'ny ratsakazo eo ambonin'ny sy io rafetra. Misy taratasy kely mivaly io miantonao io. Eny tokoa. Aleo hitakarina. Tieny fa azoka. Sokafy amin'izay ara jereny e. Ao azy. Oe. Tena kody be ty a. Sarina ratsakazo kely be de be misy ravina. Kody ravina io. Omeo taratasy penina zany kely a. Litera A ihany zao no nasiany sopapato. Ratsakazo misy ravina iray eo amin'ny avy ambony de iray eo amin'ny havanana ambany. Raha ny fahitako azy mitovitovy amin'ny kody be voka ihany ty fa ravina indray no nampiasaina. Zany hoe mifototra amin'ny morsa tsotra ihany. Mampiasa teboka sy tsipika na pointiré fa ny soloana ravina lizy tetoko. Ty zany ny teboka raha nyfandiniako azy. Ataoko avy ny teboka ary ataoko havanana ny tsipika satria litera A raha morsa tsotra de pointiré. Ka eny tokoa eo amin'izay raha hoe ketrehany. Somary lavalava ihany zany afatra zany a. Ay, zay fa vita ka. Aleo efa kina amin'izay. Nareo no avalo mianaka. Amboary ny sambo fiaran'ny Jehova. Mila manamboatra sambo fiara hono zany zalahy. Ka zavatra maka endrin-dakana fotsiny nge de mety sous forme. Sy inona moa zany fa tsy amakivaky rano be sika. Ka tonga de reny tiany reny fotsiny no atambatra amin'ny alalan'ny vona de atao miendrika efajoro e. Iny aveo no etsika mandeha.
dia malakilaky sika fa efa miketrika kory za lava voromahery zany a. Tena samby fiarara-paky tiany tokoa le nampanaovina antsika teo iny raha mika. Aiza very seka nasainy rasefo nydroboka atao amin'ilay rano mandeha be iny sikako. Ka ny anarany kosa aza hoe fa samboko. Sovy ihany aza le rano fa tsy reny mandeha mafy be reny ka. Ka le izy aloha lalina dia lalina. Aiza ve ka hatreto misoroko. Saika difitra mihitsy ny zandrikely sasany. Tonga dia fahatserovana mipetraka kosa reny ka. Avy eo koa mbola nasindra sefon'le hoe nirotsaka nandritry ny 70 andro sy 70 alina miorana tamin'izany fotoana zany. Sady nanobaka rano taty amintsika izy tamin'izany. Aingana mba ho mainy reo akanjo sasan'ireo mandramaraina ka. So ihany aloha ny tenue fa ny lolo avina dia mba afaka nanaovana ihany avy eo. Ka reo kingena hoe lena aza to mora maina ihany. Fa hony tokoa aloha raha mika. Nividiny CV le vakana fakely amin'izona an'iziny sa mba taizy. Tamintsika nidroboka tanaty rano teo mantsy zay avao natsikaritra nioko. Ay ve ty e. Fa inona mahagaganse amin'ity. Tohatry ny karazam-bakana tsy mbola fahitako izany le iziko. Naveriko fa hoe akorandrika ay tsy izy. Ty aza ary se feno voan-javatra mitovy amin'io a. Le nasainy valy an-tanalaiko. Tadidiko le ndesahan se tamin'ny marainy. Hafa kely tokoa aloha ny endrika ity vaka an'ity a. Nomeny dada sy ny mamako tamin'ny 29 taonako ty ry ay tokoa moa efa feno taona zany se ty. Efa tokony hiakatra ty mihinako. Fa mbola tsy mahafony fiarahana atao maitso dia mbola miraikitra ato ihany aloha e. Ilozany se zany zay atsoatsoko. Dia misy antony manokana ve nanomezana ny CNI sa mba fanomezana toy ny fanomezana rehetra. Tena manan-danja tokoa ry se raha ny fitantarany dada sy mama tamiko. Miseto lalina raha mihitsy. Tsy tena zanaka nateraka izy mivady ireo mantsy. Zany ve? Tany amin'ireny akany mpitaiza zazakamoty ireny no nahitany zareo ahy. Mbola teo amin'ny herintaona mahery teo ny aho tamin'izany. Ry zareo raha teo tamin'izany mbola tsy nety nahazo sasana dia efa amataona ny maromaro mivadiana azy. Taorina kely nandraisany ahy izy mivady vao nahazo zaza. Ay ve zany ny tena mariny? Zao feno taona zao vao nilazany zareo ny marina. Fa ny tena raisy reny koa zany tsy fantatra hoe iza na hoe aiza marina. Olona nahitany no nanatitra tany amin'le akany. Dia nilazain'izy mivady ny se ve nefa hoe faritra taiza no nahitana ny se? Na nytaneko tokoa raha veta fa tsy fantatra izy mivady hony e. Toa hoe adinina na adiady. Dia inona ry se ny tena ifandraisan'le vakana amin'izany rehetra izany e? Tio ny ambosonako tamin'izany isy nanatitra tao sy niraisy ny dada sy mama. Akoatra ny lamba nandrakofana azy zany e. Dia io ny zavatra na koa hoe fahatserovana avy amin'ireo niteraka. Izay tsy fantatra mazava aloha hatreto hoe nihevitra ny anary ato koa very zareo sa ahoana. Tena mahaliana izany tantarany se zany a. Raha jereny se tsara zao vakana lehibe indrindra io dia misy litera izay tsy fantatro hoe misy dikany manokana ve? Hoe jereko tsara eto amin'ity hazavan'ny hafa ety. Ze misy litera V tondorana ny fomba nanondratana azoko. Fa vita tsara. Adiniko marina ny tantara tamin'ise fa tamin'izany eo na tamin'ny valy anta tamin'ny maraina iny dia ahoana ho se? Manana mitovitovy amin'iny izy. Zany fa ny azy indray litera izay da ny eo aminy. Tamin'izy le nanafatrafatra momba an'le olona mety hoe helingelileto zany e. Mahagaga indray zany a. Ary mba eniny se marina ve aloha zany fofona hafahafa zany sa zarery ny maino zany e. Tohotry ny fofona fatin-javatra zany sa inony zany? Henoko zany ka. Ary voaingana teo. Sa ve misy fatim-biby eto amin'ny manodidina eto? Fatim-boalavo ohatra. Mety io izay nefa Ozy, fa inona no mampivandravandra ny se tampika eo e? Se memboa azy dia tsy mahita fa
todi moramora ny zany oay marina fa izy ro angamitsoro vavadiny valatsokajy io sy a sady rovitrovotra marobe ny zany fitafiana zany sisy nahatsikaritra mihitsy koa nydirantetoko jeretra raha zandrokely fa gagagaga daholy jereny singa nendony to mifakofaka vavy zany eno a iody ny atratra fotsy masony tsy fotsitsony fa mavo tazako tsara satria tratry ny azavan'ny afondasy efa ny aminy angamo zany fofona vavy zany ka miamahely any matsy izany jerety izy fa sady tarodokotra manatona manolotra ny tanana vy aky mety ito zany le olona nylazay valy ata tamin'nytoanina raina hoe aza imezana narorana fa le voanjavatra omena azy satria manolotra ny tanany avy tokoa izy ohatran'ireny mangataka reny sady taikataika me manatona any izany la mika atao ahoana ity aza be fetsiketsehana loatra fa jere fotsiny izay ataony avy aloha ny sifle iny fa tsy fantatra izay ataony io raha mahenikirioka maneno tampoka io andraso apetrako moramorona ny filatanany reto voanjavatra reto way iny fa nijokotsoko moramora any maizinany fa natolotro izay azy le voanjavatra taitra tamin'le kiriokan-drasevy teo koa angambako iny fa lasa ny anaty maizinany tsy tazana tsony ary ny sinda koa le fofona tsy zaka teo aleolory sy andeha anao tatitra any amin'ny rasefy fa toa FKR ny fahenokany kiriokan-drasefy teo iny ka dia mitandrema ihany se so mifanena amin'iny oloniny ihany a natolotry ny radio madagasikara anao teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara indrony ainy mitondra ny lohateny hoe analamainty sy ny misteriny dia ampeniny tokosirara rabe manatsoa na etokina ireo mpilalao ny ony Daniela Zoma amin'ny riny Gaston Faly mpandray feo lovatolotra Andriamanana mpanatotosa Alain Rabe Manatsoa arahanao amin'ny herinany io ny toyiny